Jamatoa Filoha Siramadoa Vadiny. Ya, miara-batsika rehetra eto Fianarantsoa. Salama daholo batsika rehetra e. Salama. Ya, mpitiavana be no atongavana eto Fianarantsoa amin'izao fotoana izao satria dia mandritra zay mamango vandy tokoa ny tiavana. Ary tonga eto Fianarantsoa zay tsy hoe ray andro sy roa andro fa 3 andro no hijanonana eto Fianarantsoa satria betsaka ireo foto-drafitrasa atao. Eto ihany koa no anatanterahana ny filan-kevitry ny minisitra androany folakandro raha ho atao hijerevana ny asa rehetrarehetra zay tokony ho atao atia Haute-Matsiatra manontolo fa indrindra ihany koa ny eto Fianarantsoa. Zava-dehibe zany satria araka ny zavatra ho ataontsika Sidonia eto dia betsaka ny asa zay efa vita otokanana ary betsaka ihany koa noho izay ho atomboka ao anatin'izao vanim-potoana zay atongavana eto zao. Ka zay moa misaotra anareo naharitra ny andro teto satria raha ny tokony ho izy efa tokony ho elaela ihany zay no tombo nefa nisy fahasombany ireo fiaramanidina zay tokony mitondra eto aty dia tsy maintsy nijery fiaramanidina hafa ary isaoranan'Andriamanitra satria tonga soamantsara eto fotoana efa nifanomezana tsy maintsy ho tanterahantsika ary tsy maintsy fitaina ny asa rehetrarehetra zay natomboka ary ny asa rehetrarehetra zay ho atao fa dia makasitraka makatelina anareo rehetra zay tonga eto amin'ny serana fiaramanidina mitsena naisy manoatra anay amin'izao fotoana izao. Samitsika hitahin'Andriamanitra dia mbola entsika mandritra ny 3 andro ao anatin'ny asa rehetra zay ho atao. Makasitraka tompokolahy, makatela tompokovavy. Makasitraka Jamatoa Filoha dia mirary soa sy mitsodrano ny asa rehetra zay tanterahana amin'ny tanàna Fianarantsoa sy ho an'ny faritra Mahatsatra ambony Ray Manontolo. Ya, miarabantsika rehetra tonga eto anivon'ny filan-kevitry ny minisitra izay tolosaina eto amin'ny Hôtel des Finances eto Fianarantsoa. Zava-dehibe tokoa ny fanaovana ny filan-kevitry ny minisitra eny anivon'ny faritra na ny renivohim-paritany mba ahafahantsika sy ny tokony andraikitra rehetra isa tokony vosikaziny mahita ny zava-misy marina etsy atoerana ary indrindra ihany koa ny asa zay tokony ho atao zay mifanaraka amin'ny ilain'ny vahoaka sy manakaiky ny vahoaka amin'ny distrikta sy ny faritra tsirairay avy. Rehefa avy nanatotosa ny filan-kevitry ny minisitra sika tany amin'ny Fianarantsoa tany Mahajanga tany Bosibena dia amin'izao fotoana izao tsika dia tonga eto Fianarantsoa ary maro ny tetikasa izay otokanana sy vitsy, maro koa ireo izay atomboka ao anatin'izany. Ny tsy adino koa ny anaovantsika ny mikasika ny asa sosialy izay atao amin'ireo distrikta rehetra izay tsidihana toy ny Mahazatra. Fa ny zava-dehibe dia hitokana hopitary manara-penitra anaky 2 isika ary anankiray moa dia ao Ambohimasoa. Zava-dehibe tokoa zany satria raha 80 ny centre hospitalier universitaire izay mijoro sy mitsangana teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1980 ka hatramin'ny namboatsika ny mandat tamin'ny 2010 sy 2020 dia hôpitaly manara-penitra efa 3
no andalim-pavitana sy naorona ary maro izy ireo rehefa vita no nataontsika tao anatin'ny 5 taona montsy zany hoe afaka atao tsara zany ny manangana manovana fotodrafitrasa manaiky vahoaka sy ilain'ny vahoaka sarotra tokoa mieritreritra hoe tanàna districta lehibe maromaro eto Madagasikara mbola tsy manana centre hospitalier universitaire ny ankamaroany hôpital roa dia équipetsika resina scanner radiologie numérique sy ireo service maromaro zany kakany amin'ny pédiatrie, ny maternité, ny bloc opératoire, sy ny spécialisation maro samihafa hatrany amin'ny dentisterie zany. Rehefa avitokana ny hôpital manarapenitra anankiroa tsika dia isy ihany koa ny fitokanana ny dortoir na trano fipetrahan'ny dortoir université zany, trano hipetrahan'ireo mpianatra. Eo ihany koa ny fitokanana ny fotodrafitrasa miompana amin'ny teknôlôjia vaovao ary ho ampiasaitsika amin'ny fanafanganana ny fananganana ny fotodrafitrasa ary noho ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-moninanika ny any ivelany dia efa manana ny imprimante 3D zany izao izay efa natonga le fianarantsoa izy io ary tsy diatsika ihany koa raha ampiatsina imprimante 3D io dia fanaovana trano amin'ny fomba moderne izany hoe tsy mila brique tsy mila fitaovana hafa-tsony fa dia amin'ny alalana imprimante zay le teknôlôjia vaovao no anaovana trano na fampianarana na ny salle de cours ampiakriny. Misy ihany koa ny fitokanana ny commissariat de police, ny barao ministère am-polina ary eo ihany koa ny fijerevana manokana mahakasika ny ireo route nationale amin'ny RN7 amin'ireo toerana rehetra izay misy fasimbany zany dia hojerevantsika ny anaovana an'izany. Ankoatran'izay dia hojerevana ihany koa satria idolo tokony andraikitra rehetra ny fanatsarana ny fanamboarana ny sy ny fanomezana ny rano fisotro madio ho an'ny mponina amin'ireo districta maro fa eo ihany koa ny eto Fianarantsoa. Eo ihany koa ny fijerevana ny mahakasika ny fametrahana ny parc solaire mba tsy hijalitsika amin'ny resaka jiro. Io moa dia ny mponina mitombo nefa ny fotodrafitrasa dia tsy manaraka an'izay fitombon'ny mponina izay. Zay no antony hazakazahantsika ankehitriny ny anamboatra ny ametraka ireo parc solaire ary anisan'ny sitraka an'izany ny eto Fianarantsoa. Jerevana ihany koa satria ato ihany koa ny solombavam-bahoaka ato Matsiatra Ambony Iray-Manontolo sy ireo tokony andraikitra isantsokajy eo ny gouverneur, ny préfet, ny sénateur. Ary eo zany no jerevantsika ihany koa ny asa izay maika izay tokony amboarina mahakasika n'ireo asa rehetrarehetra izay tokony ho atao. Ampitombona ihany koa ny budget mora izay apetraka eto Fianarantsoa. Hojerevana ihany koa ny lalana fanamboarana ny lalana eto tampon-tanàna. Amin'ny ankapobeny dia maro ireo asa izay ho ataontsika fa dia zay ngamba no afaka holazaina. Eo ihany koa ngamba ny zavatra tena lehibe sy tanjona tsy maintsy ho apetraka dia ny fanavozana ny ligne ferroviaire na ny FCE izay mampitohy miaingeto Fianarantsoa mandrapahatonga any Manakary. Fanamby apetratsika io ary tsy maintsy hojerevantsika ny fomba rehetra ny anatsarana ny fitaovana rehetra na ny raila io zany lanamby na ny fitaovam-pitaterana na ho an'ny olona na ho an'ny entana ihany koa. Zany zavatra rehetrarehetra zany no anisan'ny hodiniana eto ato anatin'izao filakevitry ny minisitra izay atao eto amin'ny tampon-tanàna eto Fianarantsoa izay. Dia mankasitraka mankatelina anareo mpanao gazety izay moa dia mbola mijanona etrany mandritra ny 3 andro ary tsy mody raha tsy amin'ny asabotsy. Zany rehefa hiasa hatramin'ny rahampitso ngambany tsika dia mety arivariva misy
ho vita ny fitokanana ny asa rehetra zay ho atao ary amin'ny azoma zao ny tena zava-dehibe dia rehefa manao hetsitra isika eto teto Fianarantsoa dia tsy manana toerana ahafahana iona ny vahoaka ity tanàna ny Fianarantsoa ity fa dia ary amin'ny Haute-Ville ary mifanetiety mifanosika ny olona ary ny zava-dehibe dia nametraka ny fanampitsika ary tratra ny tanjona ankehitriny satria dia vita soamatsara ny coliseum zay ho an'ny eto Fianarantsoa raha nanana coliseum ny Antananarivo dia navita sy natotosana tsika ankehitriny ary tsy fanisika tsy fanetiety tsy hisy aratra intsony rehefa misy ny fampisehoana na rehefa misy ihany koa ny famborim-bahoaka zay atao metrika an'izany tanàna ny Fianarantsoa sy ny vahoaka ny Fianarantsoa iray manontolo ka dia amin'ny azoma no anaovantsika ny fitokanana an'izany foto-drafitrasa lehibe sy goavana izany. Dia mankasitraka mankatelina anareo mpanao gazety na ny any an-drenivohitra ny amin'ny distrikta Mandimina na ny anany ihany koa avy eto Fianarantsoa. Isa misy Andriamanitra mankasitraka tokoa mankatelina tokoa.